ireo amin'ireo teboka atao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny lohalaharana ny ampirindra fiainam-pianakaviana sy hiaro ireo zatovo sy tanora amin'ny herisetra satria izy ireo no antoka ny fampandrosoana ho an'ny firenena malagasy. Noho izany indrindra dia nisy ny lasinasana tao teto Betroka androany 7 Janoary 2024 niarana tamin'ny tetikasa mihonjo. Mitondra fanazavana Ramatoa Soatody Estelle Amady. Tonga eto Betroka ny tetikasa mihonjo anatanteraka atrikasa fanentanana amin'ny ady amin'ny voka aloloatra. Miaraka amin'ny solontenan'ny ministeran'ny ponina izay eto ministeran'ny fahasalamana satria moa zany ny tetikasa mihonjo dia tetikasa mpanjakana manatanteraka asan'ny ministera dia manatanteraka koa asa fampandrosoana zany ary mijery manokana ny vehivavy sy ny tanora amin'izay asa rehetrarehetra ataony. Ka izay mahatonga zahay hitanefa mba afaka mitondra ny anjara birikinay amin'ity ady amin'ny voka loloatra ity izay fantatsika rehetra fa hitantsika any amin'ny fiarahamonina misy atsikany ary tsy misy afa-tsy ny mpikambany amin'ny SLC izay rafim-panjakana koa any anivon'ny commune no afaka hiara-iasa aminay hitondra n'izay ady maviesatra izay nefa tokony hanampy betsaka amin'ny fandraisan'ny vehivavy sy ny tanora anjara amin'ny asa fampandrosoana. For you vow to marry me too.